Saturate me in your anointing, my Jesus. Saturate me in your presence. I need more of your We anointing. need more of you. I've got to have more of your anointing In my life. In my life. Saturate me, oh Lord, today. Come on, let's make it our prayer tonight. Saturate me with your anointing. Saturate me in your anointing. Oh, saturate me in your presence. My Jesus. Saturate me in your presence. I need more We of your need anointing. more of you. I've got to have more of your anointing. In my life. Saturate me, oh Lord, today. Oh, saturate. Faly miarabanao manokana ho anao izay miheno ahy amin'ity fizarana ity a, manonona ny fahatsarany Kristy sy ny fiadanany anjaka anapaka mandrakariva ao anatin'io tokantrano izay misy anao eo. Amen na haleluya. Ie, mpanetretena indray no hitongavako eto aminao. Hitondrako fizarana avy ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Baiboly izany. Dia tonga tokoa nefa tsy maninina. Tsy mahafantatra avy ny zavatra ho atao eto fa zao ny fanan'Andriamanitra no mahalala sy te hiresaka amintsika. Ka raha sitraka ao dia ndalo avelantsika izy hiresaka, avelantsika izy hakatoerana eto mba hahafahantsika handray sy hakatoa ny teny izay iarahantsika mifampizara eto amin'izao fotoana izao. Dia raha sitraka ao dia ndalo hiaray vavakantsika. Haleluya. Raha io, rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao. Makasitraka anao izahay, misaotra indrindra ny amin'ny fotoana azy omenao anay rehetra, fa indrindra nanomezanao indray olona, ahafahanay mahalala ny sitraponao indray, ahafahanay mahatadidy, mahatsiaro ny zavatra tokony ho fantarina Tompo, satria ohatra indraindray manao fahazarana eny foana izay ny fanompoananao. Tompo, raisy ny toeranao, angatahako ny fanamasonao, ampiteny ny vavako ritondra ny teny any amin'ny sofin'ny olona rehetra, anokatra ny ritsom-pandrenesana izy, anokatra ny foa mampanahy ka izay rehetra nomenao fahafana andre zao fizarana zao dia tsy hihalamaina ary ho tompona andraikitra izay rehetra mandre androany na ny tenako mizara na ireto olona izay miheno eto ireto, ka miasa feno Tompo, raisy ny toeranao ary fantatro fa fitiavanao anay ny antony hiresanao aminay isan'andro ka te andre ny feonao tokoa izahay, ka mitenena ary Tompo fa vonika andreanao izahay rehetra. Atombokay amin'ny anala ny anaranao Jesosy izao fifampisarana eto izao. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Ie, ndao ary jerevasika ny Baiboly. Ya, Baiboly ato amin'ny Salamo. Salamo 5:1. Dia vakitsika manomboka amin'ny voalohany, amin'ny andininy voalohany izay janonantsika izany. Dia raha vao hitanao io teny io dia misy an'ilay soramandry eo na hoe ny lohateny manao hoe fampitahana ny Andriamanitry ny Israely sy ny sampiny Saintilisa. Izay no soramandry eo. Dia ndao ary ho vakitsika ny teny arako ianao koa mba mamaky miara-mijery sika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova o, aza izahay no omena voninahitra fa ny anaranao ihany, noho ny famindraponao sy ny fahamarinanao. Nahoana ny Saintilisa no manao hoe aiza izay Andriamaniny? Nefa any an-danitra ny Andriamanitsika, efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Volafotsy sy volamena ny sampiny ireny, asa ny tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, manana orona izy fa tsy manambolo, manana tanana izy fa tsy mandray, manana tongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaloapeo ny tendany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Farany ry Israely eo, matokiany Jehova, heriny sy ampingany izy. Amen. Haleluya. Ianao afaka manoky an'ilay vakiteny hatreny amin'ny 7:20 ny farany. Fa
eo amin'ny andininy fahasivy ihany no iarahantsika sainao eto, ary io teny io ihany koa no hiresahan Jesosy amiko sy aminao. Vao novakitsika ilay teny dia hitako fa mazava ny amponao ilay teny, rehefa hitanao inona ny tiany ty ambara. Fa zao nomena antsika sainao ny vava sy ny sofina, nomena antsika reto ratsambatana amin'ny vatantsika reto, ahafahantsika sainao mahazo tombony mifankaheno ny sitrapon'Andriamanitra, noho izany anaiky ho fitaovana hanokabava aho ary anao koa hiheno. Amen. Ie, vonovakitsika ilay soramandrina hoe ny lohateny dia efa nifinosin'ny lohateny io ny teny rehetra ao ambany ao, dia ilay hoe fampitahana ny Andriamanitry ny Israely sy ny sampony zentilisa. Misy olona zany mampitahy an'io Andriamanitry ny Israely io amin'ny sampony zentilisa. Zay manaonao foana manao Andriamanitra tsy izy. Tsy handray an'reto amin'ny andininy voalohany sy faharoa reto tsika fa avy dia hiditra ny tonga dia vetiny zany dia hitantsika amin'ny andininy fahatelo dia manao hoe nefa any an-danitra ny Andriamantsika efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Haleloia, mazava be. Any an-danitra ny Andriamantsika, velona sy mahery ny Andriamantsika, ary ao an-danitra ao izy mahita atsika rehetrarehetra. Io ianao eo mihaino ahy io hitany. Zaho eto na nataony fitaovana nampiasaina hiresaka aminao. Sitrapony zao ataontsika sainao eto zao. Raha ny sitrapoko zao dia mba nakaina na nipetrapetraka aho. Ary raha sitrapona koa dia tsy nihaino an'ity ianao, fa sitrapon'Andriamanitra izao iarahantsika sainao eto zao, ary mandrakizay izany sitrapony izany mbola tsy tapitra. Ety amin'izao tontolo izao ity sika sainao dia hitany. Nefa izy ny Andriamanitsika izy ao an-danitra ao manao ny sitrapony. Tsy arakaraka n'ilay Andriamanitra eritreretin'olona fety amin'ity tany ity zany izy, fa ao an-danitra ao izy. Hitantsika eto amin'ny andininy fahaefatra dia hoe volafotsy sy volamena ny sampony ireny, asan'ny tanan'olona. Avy dia miresaka olona, miresaka sary, miresaka fananana izany ity teny izay rahantsika sainao mamaky ity. Volafotsy sy volamena, izy ity dia fananana manambidy, ary somary ententerany fo zay izy io rehefa manana an'io ny olona iray. Avy dia hoe sampony fotsika misy an'izay teny izay moa hoe izay misy ny harenanareo dia any koa ny fonareo. Tena harena ny volafotsy ny volamena, tady atsampitsampy eo anatin'ny fotsika ao izy io, ary rehefa manana an'io ka nisy fotoana verina tsy hita dia masika be. Nakay izy iny, zao ny valerany vidianako an'iny, lasa mitombo vidy hatramin'ny fitenenana azy. Lasa tena hoe masika satria ilay fo efa tamin'iny zavatra iny, ka satria fananana. Volamena eto andresaka, volafotsy eto andresaka. Dia tanan'olona ozy nanao andreny raha vao miresaka an'io zany tsika, dia ho anao izay efa madadidy ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany dia ny fakana ny fananana resaka volamena teny ambozonan'ny olona natambatambatra, dia nataon'olona nitefena ho iray, natao sary ombilakely volamena, dia natao Andriamanitra, dia nasiana maso iny sary ombila iny, dia nasiana tandroka zany, dia nasiana sofiny, dia nasiana ohatra n'ireny sary rehetra reny, dia iny dia nivavahana. Dia nefa tsy Andriamanitra iny. Dia nefa nivakitsika eto ambony ny Andriamanitra antsika ao an-danitra ao izy manao izay sitrapony izy. Haleloia. Araka nivakitsika eto amin'ny andininy fahadimy dia ny hoe manambavy izy fa tsy miteny. Manana vavy eto moa zany tonga dia mivoaka be ilay hoe sary vongana zany, satria vongana ny sary ombila-kely volamena iny, dia misy tanan'olona misy manana talenta be manamboatra karazana sary vongana, dia tefena izy ireny amboarina, dia apetraka amina toerana iray, dia iakofan'olona sy vavahan'ny olona. Dia izy moa mahasary azy dia atao endrik'olona, dia asiana maso, asiana vava, asiana tanana, asiana tongotra, asiana sofina, tena hoe endrik'olona zany.
de ivavahana. De zareo tsara nefa ozy izy eto hoe manambava izy ozy izy fa tsy miteny, zany hoe raha ivavaka eo amin'ireny sary vongana reny zany tsika, na sary ombilà na sary tsaiko zay sary mivaingabaingana eny manodidina eny ka iresana ivavahana de zao hoe tsy afaka hiteny aminao izy, ary manana maso koa izy fa tsy mahita, zany hoe ianao zany na miakohoaka adiny firy eo ambaniny eo ianao zany de tsy hitany avy iza ianao mandohalika eo anatrehany eo io. Ndety koa ozy izy hoe atao fahaeniny hoe manatsofina izy ozy izy fa tsy mandray, zany hoe na hitomany gogogo ivavaka eo no bebaka ifona eo no kay raha tsisy reny avy akory de eo fotsiny ianao zany. De eo koa izy hoe manana olona izy ozy izy fa tsy manam-bola, zany hoe na de tena asianao fako efa loha aza zany eo aloha de tsy henony inona zany fofona zany, tsy mahare fofona izy satria efa hoe sariko tanan'olona no nanao azy, de tanan'olona koa zany no andrava azy teo ia. De tsy koa izy hoe eto amin'ny 15 hoe manan-tanana izy ozy izy fa tsy mandray, ka ny tanana tsina ny fiksenao amin'ny vatany ka ahoina moa no raisiny zany, de efa eo izy zany. Manatongotra indray izy ozy izy fa tsy mandeha, tena tsy afaka mihetsika izy satria ny fiksena amina toerana iray, de raha misy zao ny olona mitoky azy sy mino azy tratra ny lozana ny accident sanatrian'izany anohoany, de tsy afaka mihazakazakany izy hamonjy an'izay olona izay satria izy ny fiksena eo amina toerana iray. De eo vanina sady tsy manam-peo izy, tsy sininina misy zany ahafahan'ny vatany mihetsika de eo izy zany de ozy izy eto vavalo hoe ho tahaka azy ozy izy izay manao azy izay rehetra matoky azy de ho tahaka azy, de inona zany hoe de mitovy amin'ny sary vongana daholo zany olona zay mitoky amin'izy ireny ary de tena ho voafitaka satria Andriamanitra tsy izy ireny. O ry rahavavy anadà ry fianakaviana rehetra atao amin'ny tompo, ho asy ho anao ty teny ity ary fantaro hoe izy zany Andriamanitra izay ivavahanao, izy ilay Andriamanitra izay iakohofanao, izy ilay Andriamanitra izay miresaka aminao, izao mampiangona antsika sy anao eto izao, manome fotoana ho antsika sy anao eto izao, fantatrao ve izy. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra fanahy izay mahita maso antsika fa tsy hitantsika maso, araka ny resana tery amboloany tery hoe any an-danitra izy mijery eny amin'ny tontolo rehetra eny. Inona ny zavatra mety endrika ho Andriamanitra izay ivavahanao eo amin'ny fiainanao? Be ny Andriamanitra amin'ity tany ity izay mety mitovy fanononana fa tsy mitovy fanoratra. Ary izay no entina ihany koa ampatsahivina sy ampahafantarina ho antsika rehetra mpanoratroratra amin'ireny soratra samihafa ao anatin'ireny tambazotra ireny hoe Andriamanitra dia ahakely, tompo dia tekely. Fantaro ny zavatra soratantsika ary fantaro fa lehibe ny Andriamanitra izay vavatsika. Tsy arakaraka an'izay tononin'ny sainao no soratanao ny tananao. Raha ianao zao manoratra ny anaran'ny namanao dia mba hinoko fa mba ataonao ny litera lehibe ny anaran'izay olona izay. Ka ny Andriamanitra antsika eto Andriamanitra lehibe, jereo tsara ny zavatra soratantsika. Ny Andriamanitra dia be be mitovy fanononana hoe Andriamanitra akely zany. Be ny Andriamanitra amin'ity tany ity, misy Andriamanitra volana, misy Andriamanitra masoandro, misy Andriamanitra sary vongana. Hitantsika nefa tsy afaka manao ninona ireny Andriamanitra ireny, tsy afaka mamonjy ianao, tsy afaka hijery ianao izy na inona manjo anao, fa dia eo fotsiny. Fantaro ny Andriamanitra izay vavahanao ary aza mitokitoky amin'ny zavatra toy izany tsika. Fantaro hoe ny Andriamanitra izay hitsenantsika ny amin'ny rahona lanitra, Jesosy Kristy izay hitsenantsika ny amin'ny rahona lanitra, tsy mbola eto mivongabongana eny amin'izay misy ianao manodidina eny izy, fa mbola ao an-danitra ao izy manara-maso mijery antsika, manefa an'izay sitrapony amiko sy aminao hatramin'izao. Ny Andriamanitra itoken'olona ozy izy atao dia marobe. Misy moa ny olona nitoky manao fitoviana amin'ny Andriamanitry ny Israely, ny Andriamanitry ny sampisampy izay mety mandeha any amin'ireny karazana ombiasa na piskidy, ireny moa dia fantatra tamin'ny anaran'olona ny jorovavolom-belona ny fisian'ireny, mandeha any amin'ireny doanina ireny, dia mandeha amin'ny mpanao fanafody dia ho mpitondrana zavatra ilay olona iray dia dia apetraka amin'ny toerana madio dia tsy azo apetrapetraka amin'ny toerana maloto fa tsy mety, ary ravanao foana ity
tsy hoentona any anaty paosy foana rehefa mandeha na eny anaty saky eny fa aza petrapetraka sy ny sisa hafatrafatra ohatrany tsisy ohatr'izany. Dia izany dia inon'ny olona ary itokisan'ny olona. Ny Andriamanitra sy ny Andriamanitra tsy azo atao anaty paosy izy. Tsy afaka ho sakilenao amin'ny toerana samihafa izy fa ianao no sakileny, ianao no aranomaso. Izany Andriamanitra nyresana toy izany izao dia ianao no manara-maso azy ary tandremana mihitsy izy so dia mipetraka amina toerana maloto ilay zavatra. Ny Andriamanitra tsika tsy ianao mihitsy no andeha hisakelekina sy hikarakara azy toy izany fa ianao no karakaraina. Ianao no handeha ranomaso any amin'izay toerana alenao. Raha misy loza manjo anao dia izy no hiaro anao. Fa tsy ny zavatra izay inononao foana iny izay tsy mahavonjy anao iny. Tena betsaka izany ry havana. Mitokitoky amin'ireny ny olona. Tsy afaka sakilenao anaty paosy tokoa Jesosy. Ary raha tia ka hoe mandeha amina toerana hafa ianao dia adino any an-trano ilay zavatra nafaran'ilay mpisikity ohatra sy ny sisa izay nampanao izany ianao dia lasa ianao miverina any an-trano aingana fa satria tsy mety raha vao tsy mitondra an'ilay izy. Ny Andriamanitra sika manara-maso anao amin'izay alenao rehetra fa tsy miankina amin'iny mihitsy. Aoka tsika tsy hitokitoky amin'izany. Airato ny sainao, afantariny io Andriamanitra izay mampiaina anao mandrakandroany io. Ary ny olona mitoky kokoa ny amin'ny Andriamanitra mety endrika ho sary vongana. Miala ao an-trano ianao dia mandeha miekôka ery amin'ny ery. Izy ara sady tsy mahita anao, tsy fantatry ny hoe izy ianao eo tsy reny aby na hitomany hatramin'ny raza milatsaka eny masonao tsy fantany. Tsy hitany. Ka ianao indray ity no mandeha manatona azy ny Andriamanitra sika, Andriamanitra fanahy. Na ao an-trano ao aza ianao ny resaka aminy ary indrindra ny tranonao dia mivavaka amin'ny Andriamanitra fanahy ianao. Dia ny rainao izay mihenanao manginginao no mamaly ianao amin'izay antsom-bavaka ataonao ao. Tsy mila mideplase mandeha any amin'ny toerana misy azy ireny ianao. Reny tsy mahavonjy ianao na tratra ny loza sy ny accident ianao tsy hitanao inona nahazo anao tany. Fa ny Andriamanitra izay resako aminao eto dia tsy iza fa Jesosy Kristy mahitanao amin'izay misy anao rehetra na any anatin'ny hitroko ny lavaka any azy ianao na any anaty lava-bato azy ianao. Misy inge sanatrian'izany lozy, misy hantsana eto, misy lavaka eto, tady anjerana ianao, atsoy ange ny anarany. Manana sofina ny Andriamanitra tsika avy dia marianao izy, avy dia mamonjy ianao ny tanam-pitiavana. Hitantsika amin'izany ny Andriamanitra fanahy izay mampiangona antsika toy izao, mampiaina antsika toy izao, mamonjy antsika izy amin'ny loza. Naiza misy ny accident manjoanao, indrindra fa ianao olona. Mino azy, matoky azy, dia vonjena. Mandre anao izy tsy lalin-dalovana ny sofiny fa mare tsara. Ny masony anankiroa mahita manara-maso antsika any amin'ny tontolo rehetra eny. Ny vavany afaka miteny amintsika, afaka miresaka amintsika toy izao ampiresany amiko sy aminao izao. Ny teny atao amin'ny Baiboly dia miresaka amintsika, vavan'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra. Manana sofina izy, manana vava izy, manana maso, manana tongotra ny naiza alenao dia afaka arahany ianao. Izany Andriamanitra sika izany. Ka aoka ho fantarinao raha havako. Ny Andriamanitra izay vavahanao, so dia mbola miaina amin'izany ianao. Fitokianao ny Andriamanitra sampisampy rehetra sy miendrika sary vongana rehetra izay tsy maheno anao. Reny afaka olona izay nanao azy ihany no mandeha manapotika azy na kapohana reny amin'ny marteau dia vaky. Hodorana reny, hosombaina reny dia afaka sombaina. Fa ny Andriamanitra tsika sy azonao kitikitiana hosombaina sy ataonao ohatran'izany. Hitanao amin'izay ny mahalehibe ny Andriamanitra izay ivavahantsika io. Ara tsy mbola mivavaka amin'izany ianao dia irako ianao andao. Hitaniko ianao, fantariny Andriamanitra ivavahanao, ho avy anie izy. Sao taraiky eto. Tsy fantatra hoe ho aiza ny alenao, tsy fantatra hoe ilay izy ilay Andriamanitra itokianao, tsy fantatra hoe izy ilay Andriamanitra mbola mampiaina anao mandrakandroany io. Dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Tsy ilay izay sampisampy rehetra, tsy izay Andriamanitra mety fantatrao rehetra, tsy izy izany. Ary tsy mahavonjy anao izany. Tsy mahavonjy anao. Ianao indray ara misakirana manatona azy ery. Nefa ianao tsy mila mandeha antsony fa eo amin'ny izay toerana misy anao ny antsoina ho azy, eo akaikin'izay miantso azy izy. Atsoy izy.
Ianao zao aiza ny misy anao dia vao anananao ny contact an'ilay olona dia atsoinao amin'ny numéro-ny dia fa azonao nefa aiza misy anao, mety any anaty lavaka ianao, mety any anatin'ny toerana ratsy indrindra ianao, mety tsy ahitana olona mihitsy anakodahoda any ianao, vao manana resaka connexion fotsiny ianao hoe contact an'ilay olona dia azonao atsoina ilay olona dia mandry anao. Toatroatra an'izany misy koa io Jesosy io Andriamanitra izay mampiangona antsika sy mampiaina antsika io. Amin'izay atsoinao azy ary rehefa manana ny contact ianao, rehefa mahay miantso azy ny vavanao, afaka tonga dia mamaly ianao sahala ny olona atsoinao amin'ny telefona hoe allo, avy dia mamaly koa izy allo. Amen. Zay eo ny atao hoe sary vongana fa ho ahy sy ho anao izay kristiana, izay efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainana. Ahoana indray ny plasinao ao anatin'ny fanompoana izay nentsoan'ny tompo anao? Eto manko ity dia olona no lazaina fa sary. Fa ny zavatra misy ihany koa dia maro amintsika kristiana no sary vongana. Marina, sary vongana. Sary vongana ahoana indray moa izany? Ie, tena sary vongana ny ankamaroan'ny kristiana ankehitriny. Na ny olon-tena, ny vavaka, ary tena mino, manompo an'Andriamanitra. Fa zao, rehefa tonga anatin'ny fiangonana, dia ilay kristiana mpameno seza fotsiny, mpameno dabilio, sary vongana ny dikan'izay. Maro ny olona manana ny fanomezam-pahasoavana fa tsisy ampiasainy, toy ny manana maso teo, nefa tsy miasa ao amin'ny asan'ny tompo izany maso izany fa mizava-poana ny sary vongana izany. Ny sofina izay tsy mahay mihaino ny feon'Andriamanitra, fa zava-kafa no ampidirinao amin'ny sofinao, sary vongana izany. Ny vava izay natao ampiasaina, hitaona olona, abebebaka olona, hivavaka ao amin'ny olona, tsy ampiasainao amin'izany vavanao fa amin'ny zava-kafa rehetra, sary vongana. Ny ratsam-bata antsika izay tokony hiasa atao amin'ny tompo, hiara-hiasa mahasoa atao amin'ny tompo, zava-kafa any amin'ny jentilisa no ampiasainao amin'izany, sary vongana ianao. Ianao izay efa mino fa kristiana, ianao izay efa mivavaka no atao sary vongana rehefa tsy ampiasainao io ratsam-batanao, rehefa tsy ataonao atao amin'ny tompo ny fanomezam-pahasoavana nomenanao, fa any amin'ny jentilisa, sary vongana ianao. Petraka fotsiny hoe mino fa tsy misy asany, tsy manao ninina, tsy azahoan'Andriamanitra tombony ianao, tsy azahoana fanana iray azy, sary vongana. Maro dia maro ny kristiana maka endrika sary vongana. Eny amin'izao ankehitriny izao. Maro ny zavatra iainan'ny olona variana amin'ny zava-poana ary tena hoe ny fiainana moa mihasarotra rahateo tsy vitan'ny olona intsony amin'ny ato amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia any amin'ny zavatra ny jentilisa no himasoan'ny olona sy tiany olona hinoana sy atokiana satria tia mamonjy zavatra vita vetivety sy ahitana fitahiana vetivety ny olona, ny endrika sary vongana avokoa izany. Satria mitoky amin'izany ny fo, ahorona amin'izany ny fo. Ohatran'ny sary ihany eo anatrehan'Andriamanitra. Satria tsisy nina ampiasain'ny tompo azy. Vavanao tsy miteny. Ianao mino dia mandeha mivavaka dia mipetraka dia mameno seza fotsiny dia mirava dia vita dia mieriny indray koa, sary vongana. Manao fahazarana fotsiny mandeha mivavaka. Tsy azahoan'Andriamanitra na mba fanahy hibebaka hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, sary vongana. Zaho sy ianao matoa miaina dia nampiasian'Andriamanitra mba hiara-hiasa aminy, hitondra fanamaka ny aminy. Manana toerana tsara nomanina ho an'ny olona rehetra Andriamanitra ao an-danitra. Fa tsy ho hitan'ilay olona izany raha tsy miankina amiko sy aminao manao ny asa na ny rahana antsika amin'ity tany ity. Misy antom-pisiana avokoa nge tsika rehetra io e. Nefa toa zavatra ny jentilisa, ny zavatra n'izao tontolo izao no ataontsika sary vongana. Ny olona manamboatra sary vongana dia isika sy ianao koa rehefa tsy manao ato amin'ny asan'ny tompo, sy ataontsika ato amin'ny asan'ny tompo ny fiampianantsika sy ny talenta, ny fanomezam-pahasoavana na ny zavatra fantatrao fa netsoan'Andriamanitra anao, zava-kafa no ataonao sary vongana ianao. Tsy azahoana ninina, tsy afaka ampiasaina fa dia eo
mivongana fotsiny eo. Na io maso tsy miasa, na io vava tsy miteny, na io sofina tsy mahay miheno ny feo mifanahy masina, ny rehetrarehetra ratsambatanao dia efa sary vongana ianao zany. Fataro ary androany. Inona plasy misy ianao ato amin'ny tompo? Ianao ve ilay sary vongana? Ary manaiky hitoky amin'ireo sary vongana izay hitanao maso ve ianao ka mino an'ireo hiakokany amin'izy ireny ve ianao? Mandeha any amin'ny mpanao fanafody sy ny pisikid reny ve ianao? Reny ve ny inonao sa io Andriamanitra tsy hitanao maso io? Ary ny fananana mety endrika volamena sy volafotsy izay atsapisapina n'io fona io mitoky amin'io ianao satria io ny harenanao. Tsisy plasin'Andriamanitra misy ao amin'ny fonao fa ireo fanananao ireo. Ireo zavatra misy tonga vidy eo amin'ny fiainanao ireo no mipetraka ao anatin'ny fonao. Miafiafy amin'izay Andriamanitra tsisy hipetrahana misy ao anatin'ny fonao. Sary vongana. Mba tsy ho voatonao sary vongana zao sy ianao fotoana mety zao. Androany, manaitra anao ny tenin'Andriamanitra androany. Inona ianao ato amin'ny tompo? Ianao ve ilay sary vongana ary ianao koa ve mitoky amin'ireny sary vongana hitanao ireny? Fataro izany zavatra izany androany. Ndao zao sy ianao hivavaka. Tiako hisokatra amin'ny vavanao. Tiako ianao hiresaka amin'Andriamanitra. Fataro ny antipisianao amin'ity tany ity. Mandalo tokoa tsika no eto. Ary raha ny fandalovanao mba nisy zavatra vitanao fetetra dia hoe mandalo dia izay zany. Mbola tsy tara nefa satria nomena aseanao ny androany. Nomena aseanao ny fofinaina afaka ho ampiasain'ny tompo ao anatin'izany rehetra izany. Mba tsy ho sary vongana eo anatren'Andriamanitra zao sy ianao. Ny sary vongana fantatritsika reny rehefa vita izao tontolo izao, reny dorany, reny ravany, reny dia toy izany ihany koa ianao rehefa mivahiny eto an-tany rehefa tsisy asa ataonao eto ary tsy miara-miasa amin'ny tompo ianao dia dorana any amin'ny farihy rehetra afo. Any ihany ny plasy misy an'izany. Mameno tanàna, mandotry tanàna ange reny sarisary aby sary vongana hitantsika sy reny sarisary tokin'olo reny. Tsy misy ravany reny, tsy misy poteny reny dia dorany reny dia ohatran'izany koa ianao izay tsy miara-miasa amin'ny tompo, izay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mbola tara. Ndao zao sy ianao hivavaka. Raha eo makasitraka anao izahay amin'izany teny izany. Misaotra indrindra tompo fa nampatsiahy ahy ianao, nampatsiahy an'ireto olona rehetrarehetra ianao mba halalana ny sitraponao, mba hahafantaranay Jesosy fa izahay tokoa dia mandalo ny eto nefa tsy handalo fotsiny izay fa hanao ny iraka ao, hanao izay sitraponao izay Jesosy malala, tsy hanao ny sitrapony jentilisa, tsy hinino foana ny Andriamanitra ny tany ity izay tompo fa ino ianao ilay Andriamanitra velona mandrakandroany mbola miara-miaina aminay ianao hatramin'izao. Jesosy amiasay ianao amin'ny olona tsirairay avy ary fantatro fa tompona ndraikitra izany teniny renesina teto izany ny olona rehetra izay nomenao fahafahana nandre teto androany. Tsy hiala maina izy tompo ary afaka didy aho raha nitondra ny teninao ary ny tenako ihany koa Jesosy malala dia hivonombonina ao anatin'izany. Anaiky ho ampiasainao izay rehetra ao anatin'izany teny izany Jesosy. Mba ho fitaovana tena hoe ho akasitranao tokoa, tena hoe hahitanao vokatra izay tsirairay afa tsy ho sary vongana eto anatrenao fotsiny, mandalo fotsiny amin'ity tany ity fa mahitondra fanahy, hibaby olona hoentina eo amin'ny fanjakanao Jesosy. Ampiasaony tsirairay avy, ampiasaony tsirairay avy fa fotoana mety izao mbola tsy tara raha mbola miaina ity olo ity ka samy mandre izany teny izany izay tsirairay avy mba tsy ho sary vongana eo anatrenao. Raha eo misaotra indrindra anao izahay, matoky aho fa miasa ny fananao ary tena hoe hampiasa ny olona ho taitaitra indray manomboka ity androany ity fa tsy ho varimbarina intsony amin'ny antipisiana eto an-tany. Misaotra ray masina, misaotra fanahy masina ny amin'ny fanampiana ho antondra an'izany teny izany ho aminay tsirairay avy. Misaotra raha eo. Halleluja. Amen. Amen. Tain'ny tombo avokoa ny zavatra rehetra ataontsika indrindra fa ianao izay manapa-kevitra amin'ity androany ity ho tahina mihoatra ny ianao ary ho fitaovana tena ilain'Andriamanitra ianao ho ampiasainy amin'ny zavatra rehetra fa indrindra ireto ratsana amin'ny vatantsika reto ho afaka ho ampiasaina hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Halleluja. Amen.